raharaha eo amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny tokona ndraiky mpanjakana foibe momba ny tany misy ny laboratoire ny Andotapenaka. Tamin'ny farany herinandro teo nihidina teny antoerana indray Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny mpiara-miasa aminy ka nosakana ny hémorragie. Mbola nitoy zany hatramin'ny androany maraina satria hita teny antoerana ny mpiara-miasa akaiky tamin'Andriamatoa Marc Ravalomanana ary nosakana ny hémorragie. Manoloana izay raharaha izay dia nisy ny fanazavana nentin'ny minisy mpanjakana misahana ny fotodrafitrasa ny fanajaliana ny tany ary ny tetikasan'ny filoham-pirenena sy ny fampitaovana. Manahirana nareo fanjakana ve dia averinareo andaigny fanjakana tsy mahalatra tanin'olona zany. Fanjakana ny taniny ihany naonaovany zavatra. Tsy misy fanjakana andeha hoe tanina privé dia ny fanjakana raha tsy hoe expropriation ngamba. Dia mazava tsara iny fa lalàna mametra an'izany anatina décret raisina amin'ny conseil ohatra hoe raha déclaré d'utilité publique le tany privé dia misy compensation zany zatra mazava be zany. Sisan'izay dia fagnalarana tany mpanjakana. Zay ny tena marina. Jerevana eo satria maro moa tamin'izy ireny raha zay mba tia manitikitika atsika fantatritsika ane zany zay tsy detay ananana be amin'izany fa fantatritsika tamin'ireny fotoany ireny tondrano zay olona nitondra tamin'izany dia betsaka ireo tany mpanjakana fanana mpanjakana satria orinasa mpanjakana no nalaina tamin'izany fotoana izany ary anisany nampanahirana atsika zany natonga nireny crise tamin'ny farany 2008-2009 reny satria hitan'ny olona fantatry ny olona zany dia tsy mety zany amin'ny lafa fitantanana koa amin'izao fotoana izao ny fanjakana dia nisy miasa misehatra ministera maro samihafa zany no mijery an'ireny hoe aiza le izy taizany tsy mety na orinasa izy io na iza fa tsy hoe voatery orinasa anankiray akory fa nisy fotoana zany niarovana loatra ny orinasa samihafa teto ary nanomeza tomodahany tamin'indraindray raha amin'ny fomba tsy ara-dalàna dia tsy maintsy manitsy an'izany ny fanjakana amin'izao fotoana.